mianatra eo tongotrao. Roa taona ideniza ary tena tia makany am-pianarana. Tia milalao miaraka amin'ity meia namana izy. Rehefa milalao miaraka amin'ny ankizy hafa nefa ity meia dia malahelo izy ary misitaka lavitra izy ireo. Dia izay foana no miseho isan'andro. Inona ary no mety hampifaly an'i Deniza kely? Ao Roumanie no misy ny sekoly anaran'i Deniza sy ity meia ary izy roa vavy tonga voalohany any am-pianarana. Maman'i ity meia no mpampianatra ary mandeha maka an'i Deniza any an-trano foana izy ity meia rehefa andeha hianatra. Indray andro tonga alohan'ny rehetra tahaka amin'ny mahazatra i Deniza sy ity meia. Nilalao akiafina ary zareo. Avy eo nanao zavatra hafa sy nandoko indray ry zareo. Fotoana foto aorianan'izay dia tonga tsy kelikely amin'izay ny ankizy hafa ary lasa nilalao niaraka tamin'izy ireo ity meia. Tsy nankasitraka izany mihitsy Deniza. Namonjy ny sisin'ny rindrina izy mipetraka ary nanomboka nitomany. Nanantona azy ny mpampianatra ka namihana azy. Tsy misy antony tokony hitomaninao, ilay mpampianatra. Tsara kokoa aneny milalao amin'ny ankizy rehetra fa tsy hoe miaraka amin'ity meia ihany e. Tsy nitomany intsony Deniza. Nafinaritra azy mifihetsika ilay mpampianatra. Andao hiara hivavaka hoy ilay mpampianatra. Hainy Deniza tsara ny atao rehefa mandohalika mivavaka satria mandohalika mivavaka foana ny ao am-pianarana rehefa maraina. Nivavaka aloha ilay mpampianatra hoe ray eo tonio i Deniza ary ampio izy mba hatsapa fa tsy tokony ity meia irery ihany no iarahany milalao fa ny ankizy hafa ihany koa. Nivavaka mba tsy hitomany intsony i Deniza. Avy eo dia nasain'ilay mpampianatra hanampy azy hikarakara kilalao iarahana amin'ny ankizy izy. Lasa nanantona ny ankizy rehetra i Deniza ary nilalao niaraka taminy. Nilalao puzzle miendrika biby izy ireo. Misy karazany maro ny biby tao. Fa ny an'i Deniza kosa dia vorona hafa kely. Miloko mavo ny tratrany ary maitso sy volontany ny elany. Niarany vavaka matetika i Deniza sy ilay mpampianatra nandritra ny taom-pianarana iny. Efa tsy dia naninona intsony i Deniza tamin'iny taom-pianarana manaraka. Fotoana kely taorianan'izay dia nanomboka nakany am-piangonana niaraka tamin'ity meia sy ilay mpampianatra i Deniza. Nampianatra ny lesona sekoly sabata ilay mpampianatra ary tiany Deniza ny mianatra mivavaka sy mianatra mikasika an'i Jesosy. 10 taona i Deniza zao ary tena tia mivavaka. Mazoto mandray anjara ao amin'ny kilasy sekoly sabata ihany koa izy. Mbola mpinamana ny Deniza sy ity meia ary miara milalao isan'andro. Ny ampahany amin'ny fanaritra rotsakao amin'ny sabata 17 dia entina hanorenana sekoly iray sy fitoerana iray mifandray amin'ny sekoly ao Roumanie mba hahafahan'ny ankizy hianatra mivavaka tahaka ny anaran'i Deniza mivavaka tao amin'ny sekoly adventiste nisy azy. Misaotra anao manomana sahady ny fanaritra ao Rotsakao. Chanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atungu chao izai piana chao kuambitene nare Jesu malalo izai ainutsarana te nyadamina itwechapechaka wampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai ainutsarana kahirote nyadamina itwechapechaka wampunaya Irate ngavyamina itwechapechaka wampunaya.
lesina fahavalontsika zao rakizy a tondra ny lohateny hoe intelo isan'andro. Ny hafatra tiana ampitaina dia manao hoe manompo an'Andriamanitra isika rehefa mivavaka. Andeha rahantsika ny tantara e. Nipetraka teo amin'ny seza fandrianany a no didinin'ny mpanompo ny Dariosa, ilay mpanjaka vaovao. Didiko izany, hoy izy, hozaraiko 20 ny fanjakako, ka isaky ny fanjakana tsirairay a dia asiako andriana anapaka eo aminy. Lehilahy 3 no asaiko miandraikitra ny fanapahana ary Daniel ny iray amin'izany. Ny sasany tamin'ireo mpanapaka voafidin'ny mpanjaka nefa dia tsy nankasitraka ny Daniel hanao io raharaha io. Andao fandrehantsika izy e. Hoy bitsibitsika izy ireo tany ambadika tany. Hotratrarintsika eo am-panaovana zavatra tsy mety izy ka alazaintsika amin'ny mpanjaka. Tsy nahita na inona ratsy teo amin'ny Daniel nefa izy ireo, na dia nandinika izay nataony isan'andro azy. Manana drafitra ao. Hoy ny andriana iray. Niaraka ny vory izy niaraka tamin'ny lehilahy hafa nialona ny Daniel, ka dia nakany amin'ny mpanjaka izy ireo. Ho ela velona anie ny mpanjaka. Hoy ireo andriana sady niondrika. Mihevitra izahay fa tokony hanao lalàna vaovao ianao, ka ao anatin'ny 30 andro dia aminao irery ihany no azon'ny olona ivavahana. Raha misy ny tsy mankatoy izany dia tokony atsipy ao andavaky ny liona izy. Tian'ny mpanjaka tokoa raha miankohaka eo aminy olona, ka rehefa nanao lalàna ny mpanjaka dia tsy azo ovaina izany, ka dia nanaika izy. Faly ery ireo andriana rehefa niala teo amin'ny mpanjaka. Ho azontsika amin'izay Daniel androany. Fantatry ny olona fa rehefa mivavaka i Daniel dia intelo isan'andro izy no manao izany eo akaikin'ny varavarankeliny izay mivoha mitanatana be. Nitsikilo azy ireo andriana. Tsy ela akory dia indro i Daniel fahitany mivavaka, saingy tsy tamin'ny mpanjaka fa tamin'ny Andriamanitra. Niazakazaka nakany amin'ny mpanjaka izy. Mbola mivavaka amin'Andriamanitra ihany anie Daniel e. Hoy izy nitati-bolana. Fantatra ny mpanjaka Dariosa ary izao fa niangavy azy hanao lalàna ireo andriana mba hahazoana manala ny Daniel tsy ho eo amin'ny toerany intsony. I Dariosa mpanjaka dia tiany Daniel. Saingy efa vita ny moa ilay lalàna, tsy maintsy notandremana izany. Tsy maintsy atao ao andavaky ny liona izany Daniel. Amonjy anao anie ilay Andriamanitra topoinao. Hoy ny mpanjaka tamin'ny Daniel rehefa nentin'ny miaramila tao izy. Sahiratsiaina tamin'ny Daniel ny Dariosa mpanjaka nandritra ny alina manontolo. Tsy nahita tory izy. Vantany vao miposaka ny masoandro dia niazakazaka nakany amin'ny lavaky ny liona izy. Ry Daniel, namonjy anao tao amin'ny lavaky ny liona ve ny Andriamanitra ao? Hoy izy niantsoantso. Ho ela velona anie ny mpanjaka. Hoy Daniel namaly. Nandefa ny anjeliny anakombona ny vavan'ny liona ny Andriamanitra. Nitsika ny mpanjaka rehefa nampakary ny miaramila avy tao andavaky ny liona i Daniel. Niverina aingana tany an-dapa izy ary nanoratra taratasy mba ho vakian'ny olona rehetra eo amin'ny fanjakany. Andriamanitra velona ny Andriamanitra Daniel. Hoy ny soratry ny mpanjaka. Afaka manampy sy mamonjy olona izy. Namonjy azy tamin'ny liona ny Andriamanitra Daniel. Tsy nahasakana ny Daniel tsy hivavaka ny lalàn'i Dariosa. Tsy nahasakana ny Daniel tsy hivavaka ihany koa ny liona. Ren'Andriamanitra ny vavaka nataon'i Daniel. Rankizy, mandre ny vavaka ataonao koa Andriamanitra. Ravo ny fo faly tokoa rakizy namako tafaraka aminareo indray amin'ity sabata mahafinaritra ity. Hiaraka ety indray ary isika hamerina ny lohahevitra fa valo. Izay indrindra ny lohahevitra fa valo izay manao hoe fitiavana ny rahalahy.
fitiavana ny rahalahy. Mino aho fa samy tiany rahalahintsika daholo isika, izany hoe mifankatia ny mpiray-tampo rehetra. Ny andalan-teny izay nianarantsika tsenjery nandritra ny herinandro iny dia ny rahantsika nahita taiza tao amin'ny Matthieu 5:7. Matthieu 5:7 manao hoe sambatra ny mpampihavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Andao inga ferintsika miaraka sambatra ny mpampihavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Matthieu 5:7. Manome voninahitra an'Andriamanitra tokoa rakizy isika raha miara-monina, ka ao anatin'izany fiarahamonina amin'ny hafa izany dia tsy mba misy raoraona romoromo fa mifankatia sy mifanaja tsara avokoa ny tsirairay avy. Ary izany ange nirian'i Jesosy ho antsika io dia andao ange ho rahantsika ny tantara tezitra hijery rakizy satria nahazo bisikileta vaovao ity miralainy, ny azo kosa efa tota. Ny alina hijery, te ahazo bisikileta vaovao koa izy. Indray andro ary dia nalainy jery bisikileta ny Jimmy ka nentiny tsangatsangana. Mitantara amintsika ny ampirahalahy koa ny baiboly rakizy, ka ny iray ny alina ny ralany dia zava-doza no nitranga. Rehefa nandao ny Sahedena mantsy Adama sy Eva dia niteraka zazalahy anankiroa, dia tsy iza izany fa i Kaina sy Abela. Lasa mpamboly i Kaina, fa i Abela kosa lasa mpiandry-ondry. Isan'andro dia niasa tany an-tsaha i Kaina, fa i Abela kosa nitondra ny ondriny teo amin'ny hai-maitso. Tian'Andriamanitra mihitsy i Abela, tianao izay asain'Andriamanitra tao ange izy. Tiany ny mitondra fanomezana ho an'Andriamanitra rakizy, tiany koa ny mivavaka ny tsaoka azy. Tsy nitovy tamin'ny Abela kosa nefa i Kaina, ny monimonina sy be taraina izy. Izay sitrapony ihany ange ny tiany atao tsy mba tia mivavaka tamin'Andriamanitra izy, sady tsy te hieritreritra ny zavatra nanjo ny ray aman-dreniny. Tadidinao ve ny zavatra nanjo azy ireo? Ny teny tamin'ny Adama sy Eva mantsy Andriamanitra fa azon'izy ireo hinanana avokoa ny azo rehetra, fa tsy ilay iray teo avoan'ny saha. Fa raha hinanan'izy ireo ny foan'ilay azo teo avoan'ny saha dia ho faty tokoa izy ireo. Niaino an'i Satana nefa ange Adama sy Eva ka nihinana tamin'ilay voan'ilay azo. Tsy maty teo eo izy ireo, fa voatery nandao ilay fonenana kanto nisy azy kosa. Nolazain'Andriamanitra tamin'izy ireo ange ny fikasany handevany zanan'ilay faty hisolo azy ireo. Izy fotoana maharitraritra ihany ozy izy izay vao tonga etỳ an-tany Jesosy. Koa nahita fomba Andriamanitra hanehoana tamin'ny Adama sy Eva hoe ahoana izany maty izany. Taorian'ny nanontany Adama sy Eva ary dia maty ny voninkazo ary nihitsana ny ravin-kazo, ary namono biby Andriamanitra hakana ny odiny atao fitafiana ho azy ireo. Nanomboka nanana fahalalana kely ny atao hoe fahafatesana izy ireo. Dia nampianatra ny Adama sy Eva ny fomba fanorenana alitara vato koa rakizy Andriamanitra. Nasehony azy ireo ny fomba fanaterana zanak'ondry, tsy misy kilema atao fanatitra. Tsy maintsy namono ilay ondry Adama ary nanatitra azy ho fanatitra. Io fanatitra io ny fomba nentin'ny Adama sy Eva nanehoana fa nanenina noho ny fahotana izy ireo. Fomba nentin'izy ireo nisaotra an'Andriamanitra ihany koa ange ny fanatitra noho ny teny fikasany ny amin'ny havian'i Jesosy. Nampatsahiviny azy ireo ilay fanatitra fa ho faty noho ny fahotana vitan'izy ireo tokoa Jesosy. Nalahelo mafy ange rakizy Adama sy Eva rehefa azon'izy ireo ny hevitra finosy ny fanatitra. Rehefa lehibe ary Kaina sy Abela dia nianatra nitondra biby atao fanatitra koa izy ireo. Nanaiky ny teny fikasana nomen'Andriamanitra ny amin'ny fahafatesan'i Jesosy ho azy koa i Abela. Te hisaotra azy izy noho ny fampanantenany mpamonjy. Koa nanorina alitara izy ary naka zanak'ondry tamin'ny andian'ondry ka nataony fanatitra izany.
nakasitran'andriamanitra nge ny fanaritra nataony ka nandatsaka avy tany an-danitra izy andoro izany. Fantatrikaina nefa ny antony tokony anaterana fanaritra ho an'andriamanitra. Kanjo rehefa tonga neraka izy ny fotoany hanaovana izany dia tsy nataony araka ny sitrapon'andriamanitra izany. Nanorina ritara toy izay nataony aberako izy, saingy tsy zanak'ondry araka ny tenin'andriamanitra nge ny nataony, fa voankazo no nataony teo ambony alitara. Tsy nakasitran'andriamanitra ny fanaritra nataony Kaina. Niezaka nandresy lahatra ny Kaina hanaraka izay nolazain'andriamanitra ngeraka izy Abely, saingy mafy loha moa i Kainako. Tezitra izy satria tsy nakasitran'andriamanitra ny fanaritra nataony. Tezitra mafy tamin'ny Abela koa izy, hany ka novonoiny ny rahalahy. Noho ny fahatezerany dia lasa mpamono olona izany izy izao. No ran'andriamanitra hiala tsy eo anivon'ny fianakaviana intsony Kaina tao aorian'izay. Raha mba nanatanteraka izay nasain'andriamanitra natao mantsy rankizy Kaina. Raha mba tsy nialina sy tsy tezitra mantsy izy, raha mba neto mpampihavana mantsy izy. Moa tsy faly ve ianao ankehitriny? Tsy mila mamono ondry intsony atao fanaritra ho fanehoana ny fiakofana amin'Andriamanitra? Tsy faly ve ianao fa tonga Jesosy faty hamonjy ianao? Mivavaha amin'Andriamanitra manao hoe mifona ao Andriamanitra noho ny fahotako ary manaiky ny fanaritra nataon'i Jesosy aho. Misaotra anao noho ny nanomezanao an'i Jesosy ho faty noho ny fahotako. Hiaino anao izy, ho raisy no isan'ny ankonany ianao. Hanampy ianao ho be fitiavana Jesosy sy ho tsara fanahy amin'ny fotoana rehetra rankizy. Ampifaliana tokoa no hiarabanantsika tanora zandry indray amin'ity anio ity. Hiaraka indray sika amerina ny lesona izay nianarantsika nandritry ny herinandro dia ny lesona fahavalo izany. Mino aho fa nianarantsika tsara avokoa na ny lohateny na ny tsianjery. Andesika hiaraka amerina eny. Lesona fahavalo, mifidy ny teny sahaza. Tadiditsika ny tsianjery fa ao amin'ny jaona toko voalohany andininy voalohany sy ny andininy fahaefatra. Andeha rahantsika any. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy no nisy mpiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Izay ilay tsianjerintsika tao amin'ny jaona toko voalohany, andininy voalohany sy ny andininy fahaefatra. Hitantsika tsara, na dia ny tsianjery fotsiny ary, dia efa afantarantsika sahady fa mahakasika ny jaona no resahantsika nandritry ny herinandro. I jaona ilay mpianatra malala, ilay mpianatra zandriny indrindra, niaraka tamin'i Jesosy, anisan'ny 12 mirahalahy. I jaona izay mpianatra velona farany dia nanoratra epistily izy tany amin'ny toerana izay nahagadraza azy. Ary hitantsika fa nofidiany jaona tsara ny teny izay ampiasaina hampitana indray amin'ny olona ny momba an'Andriamanitra. Mahakasika ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra sy Jesosy ihany koa, ny fifandraisana misy amin'ny Andriamanitra sy Jesosy. Ny asa izay nataon'i Jesosy, ary nezahany nofidiana tsara izany teny izany satria isika izay ampitana n'ilay afatra dia tsy mba niaraka tamin'i Jesosy, tsy nahita an'i Jesosy mivantana, fa izy kosa dia niara-nirehareha tamin'i Jesosy. Ary tsapany fa ny fiarahana tamin'i Jesosy dia nitondra fahazavana teo amin'ny fiainany. Izy izay niasa nandritry ny alina, satria ny alina ny tena fotoana fiasandry izy ireo rehefa manarato izy, ary ny fiposahany fahazavana dia midika ho fiafaran'ny asa tamin'izany. Kanefa ny fiposahan'ny andro vaovao rehefa niaraka tamin'i Jesosy izy dia nampatsiahy azy ny masoandro vaovao niposaka teo amin'ny fiainany tamin'ny fiarahany amin'i Jesosy. Dia nofidiany tsara izay afatra anehoana an'i Jesosy. Rehefa nanoratra i Jaona, nanoratra n'ilay hoe tamin'ny voalohany teny,
ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra, dia ilay voalaza ao amin'ny tsenjerintsika dia misy fampitahana anankitelo no nomeny Jaona tamin'izay. Dia ireto avy: Andriamanitra hoy izy dia teny, Andriamanitra ihany koa dia fiainana, ary Andriamanitra dia fahazavana. Ireo toetra nanehoanan'Andriamanitra ireo dia manambara manokana ny fomban'Andriamanitra ary indrindra ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika. Ireo toetra izay nanambarany Jaona mahakasika an'Andriamanitra ireo zany dia manambara ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika olombelona. Tao amin'i Jesosy Kristy avokoa ny fahazavana sy ny fiainana, ary izy ilay mpamorona antsika. Izy no nahary antsika sy nahary izao rehetra izao, ary izy ihany koa no mbola namonjy antsika. Amin'ny iray amin'Andriamanitra amin'i Jesosy, maha-iray an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zany, dia Jesosy irery ihany no afaka aneho ny tena maha-Andriamanitra ny Andriamanitra, ary izy irery ihany koa no afaka hamonjy antsika olombelona. Ny lesona izay nianarantsika tamin'ny herinandro koa, ry tanora namako, dia nampahafantatra antsika fa tsy vitany hoe namorona antsika ihany Jesosy fa namonjy antsika ihany koa. Ary tiany raha ho takatritsika sy ho tsapantsika io fiainana izay omeny Jesosy antsika io amin'ny alalany. Ary tiany isika raha hisafidy ny fiainana fa tsy ny fahafatesana, hifidy ny fahazavana fa tsy ny fahamaizinana. Rehefa fonosina lehibe anankiray zany izay teny nianarantsika nandritra ny herinandro izay, dia fonosana ao anatin'ilay hevitra sy hafatra izay nampitaina tamintsika hoe ny fahazavan'ny fitiavan'i Jesosy no mitarika antsika hanompo. Ny fahafantarantsika ny mahakasika an'i Jesosy, ny fitiavany antsika, ny fahasoavany izay atobaka ny amintsika, ny famonjena izay nomeny antsika, dia mitarika antsika hanompo azy ary hanompo ny hafa ihany koa. Izay ary ny lesona izay nianarantsika nandritra ny herinandro. Mino aho fa nitarika antsika ho amin'ny fanapahan-kevitra tsara izany, dia hoentintsika mba afaka mandrakariva. Dia mino aho fa afinaritra antsika mandrakariva ny hianatra ny tenin'Andriamanitra isanandro, satria manampy antsika hifandray tsy tapaka amin'Andriamanitra izany. Izay indray ary ny lesona izay nianarantsika nandritra ity herinandro ity dia mirary soa antsika tsirairay avy. Mandram-peona amin'ny manaraka indray. Miarabany tanora mantoanto rehetra indray natratra n'izao fotoana izao. Lesona fahavalo ny nianarantsika tamin'ny herinandro iny izay mitondra ny lohateny hoe ny fahaizana mampianatra. Ny tsenjery dia izay hitantsika eto amin'ny Eksodosy 12:20. Dia andao rahantsika mamerina izany. Ary hampianatra azy ny didy sy ny lalàna ianao, sy hampahalala azy ny lalana izay mety alehany sy ny asa izay mety ataony. Averintsika indray mandeha. Ary hampianatra azy ny didy sy ny lalàna ianao, sy hampahalala azy ny lalana izay mety alehany sy ny asa izay mety ataony. Tsara loatra izany atsenjerintsika izany, fa misy laraintsika ao ambony ao izay afaka mampahalala antsika izay lalana tokony alehantsika sy ny asa izay mety ataontsika rehefa aorianao. Resaka indrindra ny momba ny mpampianatra ny lesontsika tamin'ny herinandro iny, ary tadidio tanora mantoanto fa ny fiainana dia fianarana. Ny zavatra rehetra ataonao isanandro dia fianarana avokoa, ka ilainao ny fahazotoana amin'izany fianarana izany, na ny any an-dakilasy io na ny any an-tokantrano, satria na reny asa mandraraha madinidinika atao reny dia tsarovy fa fianarana ny amin'ny fiainana ho avy ireny rehetra ireny, ka noho izany dia mahazotoa fa aza malaina. Resaka indrindra momba ny mpampianatra isika, ireny mpampianatra ireny dia mitarika antsika mba ahafantarantsika izay tsara sy ny ratsy, ahafantarantsika ny fahaizana mandanjalanja ny amin'ny fanapahan-kevitra tokony ho raisina rehetra, ary ny akabeazan'izy ireny dia manoro ny lalana tsara ho antsika mba hananantsika
antoka azo toky a ny amin'ny ho avintsika rehetra. Isaorantsika be deaibe ireny mpampianatra ireny fa manao ny ainy tsy ho zavatra izy ireny a ny amin'ny fampitana fahalalana amintsika tsirairay avy. Fa ny zava-misy dia izao indraindray tsika mantoanto dia tsy manaja ny reny mpampianatra ireny kanefa tsy tokony ho amintsika izany toe-tsaina izany fa tokony hanaja ny mpampianatra isika satria izy ireny dia mampita zavatra maro a avy ao anatin'ny sainy ao a mba hananatsika fahalalana. Isan'andro tsika ny an-tsekoly dia misy zava-baovao foana ianarana na inona taranja izay atao dia misy zava-baovao foana ary mifampiankina ny zavatra ianarana. Ny zavatra nataonao tamin'ny mbola kely indrindra dia iny ihany no averinao mitaona manaraka ary mitombo lalindalina kokoa dia toy izany hatrany hatrany a mandra-pahalehibenao. Eny fa na dia amin'ny fotoana izay esan'ireo olon-dehibe ireo aza dia tadio fa mbola mianatra mandrakariva izy ireo amin'ny asa izay ataony. Dia noho izany rehefa mialehibe ianao dia hitanao fa zava-dehibe tokoa ny fianarana ka noho izany a tsy tokony atao atsirambina ireny fianarana ireny. Tsy mahakasika ny sekoly sy ny fianarana fotsiny ny fanabeazana fa misy dingam-pitomboana izay arahantsika ao anatin'ny fanabeazana. Misy ny fanabeazana ara-tsaina, misy ny fanabeazana ara-batana, ny ara-piarahamonina ary ny ara-panahy. Mifampiankina dia mifampiankina ireo zavatra efatra ireo a ka tokony ampifandanjalanjana tsara ny momba n'izany rehetra izany. Dia ny fanabeazana dia fitomboana mirindra amin'ny hery ara-batana sy ara-tsaina ary ara-panahy ka noho izany indrindra no tokony tsy hanaovantsika tsinotsinona ny fianarana. Nomen'Andriamanitra talenta isika mba ahafahantsika mianatra dia anjarantsika ihany koa ny mampita ny fahalalana amin'ny hafa. Raha toa ka misy namanao somary sahirakirana amin'ny fianarana dia azonao atao ny manampy azy ireny fa amin'izay fotoana izay dia sady ahazo hafaliana ianao no ahazo fahalalana ihany koa ilay namanao amin'izay fotoana izay. Azonao atao ny mifampitantana amin'izy ireny mba hampandroso amin'ny fianarana sy amin'ny fiainana manontolo. Dia toy izay ny zavatra nianarantsika tamin'ny herinandro iny rehefa hitanao Ramantoanto ianao izany dia sady mpianatra ianao no afaka mampianatra ny hafa ihany koa ary ny fianarana izay ataonao dia azo atao atsirambina fa mahazo toy indrindra. Ny tompony hitahantsika dia ny fanahy masina ihany koa izay afaka mampianatra antsika tsirairay no hitaridarana antsika rehetra mandrakariva ary ny soratra masina dia nomen'Andriamanitra antsika mba ho fianarana ho antsika hatrany ihany koa. Dia manao velomanao ary ho amin'ny manaraka indray. Dia satry hiaraka hianatra ny tenin'Andriamanitra mandrakariva ary dia misaotra n'Andriamanitra isika noho izany tombontsoa izany indrindra noho ity sabata ity miarabanao fifaliana Alain Franco. Mandinika ny tsara Andriamanitra. Zay no lohateny izay iarahantsika midinika indray zany. Mandinika tsara Andriamanitra. Io Andriamanitra io zany dia mandinika, zany hoe mijery. Ary tsy misy diso ny fijeriny fa mijery io Andriamanitra io. Mijery anao zany io Andriamanitra io. Ary na dia volondohanao aza dia voaisa no ny Baiboly. Ny fonao dia fantatra Andriamanitra. Ny ao an-tsainao dia hainy. Mandinika ary tena mandinika tsara Andriamanitra. Dia ovakitsika ny Exodosy 4:30 andininy 7 hatramin'ny 12 zao ny voalaza. Ary Jehovah tamin'i Mosesy, indro firenena mafiatoka izy, koa ankehitriny avelao irehitra aminy ny fahatezerako, ka aringako izy, fa tonga anao ho firenena lehibe aho. Fa Mosesy ny fona ka nanao hoe Jehovah, nahoana ny fahatezeranao no mirehitra amin'ny olonao, izay nentinao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny hery lehibe sy ny tananao mahery. Zany ny resaka izay ny fanaovan'Andriamanitra, ny fanaovan'i Jehovah sy Mosesy. Aika ity Andriamanitra ity, ity Jehovah ity ka izany dia mandinika tsara. Ary hitan'ireo zanak'Israely ireo fa mafiatoka. Mafiatoka. Inona moa ny dikan'ilay hoe mafiatoka? Ny mafiatoka amin'ny teny Hebreo dia midika ihany koa hoe mikiribiby. Tsy manaiko hoy isika tanora. Ary manana izany toetra izany koa isika.
tsika io de mafiatoka tenenina foana fa de mikiry biby tsika tsy manaiky isika de ho jehova hoe satria izy mafiatoka mikiry biby a ohatrany tsy manaiky fa ohatrany lohany ihany de irehatra aminy fahatezerako izy ho aringako izy ry tanora namako tadio fa raha mitohy mafiatoka isika tsy haitenenina isika mikiry biby isika de ho ringana isika zany hoe ho voa amin'ny ataotsika isika ary mety Andriamanitra mihitsy raha no andringana atsika de ho Jehova tamin'ny Mosesy hoe aringako reo de le fihetsiky Mosesy ny lesona anankiray manaraka de hoy Mosesy hoe mifona Jehova nahoana ny fahatezeranao no mirehitra amin'ny olonao izay nentinao nivoaka tany amin'ny tany Egipta tamin'ny hery lehibe sy ny tanina mahery mifona amin'ny ankapobeny de ohatrany hoe tombotsonga ely nomen'Andriamanitra amin'ny Mosesy hoe zao Mosesy ho aringako reo fa ianao anamboarako taranaka vaovao afaka ny teny Mosesy hoe izy tena zany mihitsy aringano any mihitsy reo fa tena mafiatoka za koa raha leo za koa rehefa tofoka monimonina an'ireo isan'andro fa ho Mosesy hoe mifona aza aringana ry zareo efa nikarakarainao reo tamin'ny lasa vahoaka anao reo aza aringana Mosesy zany de tena tsy tetena ary nahafaly an'Andriamanitra mihitsy ny fahatsorapony ty Mosesy ity ny fandavatenany ary tena mpanompo izany Mosesy izany zay ny lesona faharoa aza ty tena isika ndraindritsika de manana an'izay toetra zay hoe aleo reo ringana any aleo reo tsy aomby any aleo reo tsy afa-panadinana any aleo reo tsy ahita asa any fa za ihany omena fa reo angeka maditra sy ny sisa fa tsia efa mba mifona ho azy reo venao fa Mosesy de nifona ho an'ny zanak'Israely ary zany no tokony ataon'ny mpitarika zany no tokony ataon'ny rehetrarehetra mifona ho an'ny entina mifona ho an'ny entina ary de toy ny tantara moa zany amarana antsika azy de nanaiky an'izany fifonany zany Andriamanitra ary de iny eny Mosesy mitondra ny vahoaka ho any amin'ny tanina mpanantenaina irariko mba ho zany koa ny toerana misy anao ianao de afaka mifona ho an'ny namanao tsy ho tetena ary hitondra azy ireo ho eo amin'i Jesosy ihany koa mba tsy ho mafiatoka intsony raha hitanao fa mafiatoka ireo namanao reo tsy haitenenina bekirina mikiry biby de anjaranao no mivavaka ho azy ireo ary mitaona azy ireo ho eo amin'Andriamanitra toy izay ry loha hevitritsika raha fitinina indray ary anomezako fotoana antsika ho manaraka fifaliana ny afanko mandra-piresaka arsea
vikiuza sisa ao aminao ka ny lasa izay vita omba fafa ka manomboka izao inty ao ampiasao hankato izay baikio nomena mioa vikiuza sisa ao aminao ka ny lasa izay vita omba fafa ka manomboka izao inty ao ampiasao ankato izay baikio nomena raisole mitenako hoanao ny fiainako efa fantatrao ane ilay fo mitsotrare aza lavinao ratoa sitraka raisole ny tenako hoanao ny fiainako efa fantatrao ane ilay fo mitsotrare aza lavinao ratoa sitraka tonga eo amin'ny famotinana ny lesony lehibe isika zany zao a ny lesony lehibe zay fitinana moa zany a dia ny lesona fahavalo zany izay mitondra ny lohateny hoe ny sabata sy ny farany ka melohan'ny tena iresantsika dia manasanao anondrika ny lohanao fa hivavaka isika misotranao zay ryraina ny landra sy ny tany tombotombatsaka ny mpanjaka maefanjavatra rehetra no ny afahanay a mandreny feonao avy amin'ny alalan'ny lesona izany fezy ny fisainay mba hifantoka ary ny fahazavantsaina avy amin'ny fanainao nao naza mampisainanay a ahafahanay mahafantatra ny sitraponao tononona sy angatahana amin'ny anaranao jesosy kristy mivavaka amen. ny sabata sy ny farany zay zany ny loha FDB a ny amin'ny ty lesona fahavalo ity de ny toko sy andininy a izay natao tsenjery zany a tamin'ity lesona ity de ao amin'ny Efesianina toko 7:5 zay manao hoe ary ny ampazava ny olona rehetra mba hahalalana izay fitondrana ny zava-miafina dia ilay voafina hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao a tao amin'Andriamanitra izay nanao a ny zavatra rehetra izany. Nisy mpanoratra jiosy malaza anankiray antsoina hoe Abraham Eshel, izy dia niantso a ny sabata ho andro ambony indrindra amin'ny fotoana rehetra. Ny sabata izany a de fotoana iray ao anatin'ny fotoana rehetra iaonana manokana amin'ny mpahary sy ny mpanavitra antsika sady a iankofana aminy. Fotoana iray izay anekena ny fanoforonina ho voary manokana isika olombelona. Fotoana izay atserovana fa tiantsika Andriamanitra ary sarobidy loatra eo amin'izany a isika. Ndeha aloha jerentsika ny sabata sy ny fahafahana ara-pitondran-tena. De zao ny ambaran'ny Romanina toko 4:10 izay manambara hoe fa samy iseho eo anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra isika
rehetra andriamanitra dia hitsara ny olona rehetra noho izany dia tompona andraikitra amin'ireo fanapahan-kevitra ara-pitondratena nataony a ny olona tsirairay avy ampamoany eo anatrehan'andriamanitra sika amin'izay rehetra ataotsika sy izay a eritreretintsika nahoana ary no mananjo ampamoakatsika andriamanitra amin'ny fomba ampiasaitsika ny fahafahatsika ara-pitondratena andriamanitra ne nompaharetsika ary nametraka afitsipika ara-pitondratena izy a izay ambara ao amin'ny didy folo izay mamaritra ny fanapahan-kevitra momba ny fitondratena marina izany ny didy faefatra ao amin'io didy folo io de miresaka momba ny sabata izay mampiatsika ny antony a tokony hitandrematsika ny lalàna andriamanitra no namorona atsika noho izany andeha ho jerentsika ary ny sabata sy ny famoronana rehefa vita ny famoronana ny zava-mananaina rehetra eny amin'ny eo amin'izao tontolo izao de izao noforonina ho an'izao tontolo zao a tsy misy ota ny sabata fotoana ny fandraisana manokana tamin'andriamanitra izany taoriny fahotana de nanjary ny avaka ny sabata noho ny antony maro zany anisan'ny voaresaka am'izany zany ny famantarana ny fahotantsika amin'ny mampamorona azy mila matoky tanteraka zany isika amampahorona ampahary amin'ny alalan'io a sabata io fampahizovana atsika zany fa zanak'andriamanitra isika fiantsonatsika hitsahatra ao amin'andriamanitra sy hifaly aminy izany ary fampatsahivana ny fanavotana izay nataony a ho antsika famelanatsika hifaly amin'ny atsaran'andriamanitra ary fotoana manokana hiankofana ampahary a sy ny mpanavitra atsika ary fifandraisana eo amin'ny edena sy ny tany vaovao zava-dehibe loatra zany araka nyfanambarana teo a ity sabata ity izao anefa misy toejavatra izay miseho de misy fampianarany amin'ny fivoarana mendalana manahoana ary ny sabata sy ny fivoarana mendalana ao amin'ny salamo fahatelo am'y telopolo andininy fasivy a de mivaky toy zao fa izy no nyteny de ary izany izy no nandidy dia ny toetra mafya irainy ny baiboly zany a de manazava ny fomba namoronan'andriamanitra an'izao tontolo zao ny teny hebreo ilazana ny andro zany de yom miaraka amin'ny mpamaro toetra isa izany de ny voalohany dia mametra ny fotoana ho 4 ora mandrakariva tsy misy maningana izany ny fitantarana ny famoronana ao amin'ny genesisy a de tsy afaka manohana lay hevitra milaza fa naharitra vanim-potoana lavo zany mifanohitra am'izany ny nasongadina manokana ny sabata satria andriamanitra mihitsy no namorona ny tontolotsika tao anatin'ny eninandro ary nitsahatra tamin'ny andro fahafito ireo mpanorona ny fiangonana adventista dia lina manokana tamin'ny sabata tamin'ny tapaky ny taonjato fahasivy ambin'ny folo tany amin'ny taona 570 sy 790 nipotra tam'izany vampotony zany ihany ny fotokevitry ny fivoarana ame-dalana izay miaiky ny fototry ny sabata tamin'ny taona 750 sy 790 zany niezaka andrava io fahatserovana ny famoronana io a i satana izany ny baiboly a de tsy mahalala taonjato lavabe izay nivoarany tanytsikelikely avy teo amin'ny fikorotanana ny tantara masina de manambara ny andro tsirairay avy teo amin'ny famoronana toy ny andro sisa rehetra mifandimby a ho misy ariva sy maraina izany ny asa rehetra natao nandritry ny andro tsirairay dia samy voalaza ao anatin'io a fitanisana ny famoronana io nisy fanambarana natao a tamin'ny fiafaran'ny herinandro voalohany ary izao ny tantarany lanitra sy ny tany tamin'ny namoronana azy ireo teny ireo de tsy mba manambara velively fa afa noho ny herinandro arabaky teny a ny andro famoronana isaky ny andro tsirairay no namoron'andriamanitra ny ampahany a amin'ny asany zany manahoana indray ary zany zao ny sabata sy ny andro farany indro ny faharetan'ny olona masina de izay mitandrina andin'andriamanitra sy ny finoanan jesosy a izay voalaza ao amin'ny apokalipsy toko 7:10 ny andininy 2:10 ny afatra farany a de antso amin'ny fiankofana ampahary fa tsy ny fahavalo io antso io de mifandray akaiky a
amin'ny fitandremana ny didifolo ah izany ilay fifandraisana mihitsy no tsy misy ifandraisany amin'ny fitiavana ny namantsika nididy fahenina farany fa amin'ny fitiavana n'andriamanitra dia ny didy efatra voalohanya izany ny marika horaisitsika amin'ny andro farany dia am'seo hoe iza no ivavahantsika andriamanitra de ny sabata na ny bibidia de ny alahady izany noho izany manambara zany ny soratra masina ao anatin'ny didy folo io fa izao aza manana andriamanikafo aza manao sarin-javatra voasikitra io zany lay didy efatra voalohany dia miresaka manokana ny amin'ny fifandraisan'ny olombelona amin'ny pahary fa ny ary io fifandraisana amin'ny pahary io zany de mitaky ny fanajana ary izany fanajana zany a dia miseho amin'ny alana ny fiankofana noho izany manaja ny andriamanitra ary miankofa eo amin'ny pahary zava-dehibe loatra zany io fifandraisan'ny olombelona amin'ny pahary io izany manahoana indray ary zany zao ny sabata sy ny mandrak'izay de zao ny ambaran'ny isaia 3:23 izao ny vakiny teny eo ary isika ary isaky ny voalohambolana sy isa-sabata de ho avy nofo rehetra iankoka eo anatrehako hoy Jehova isan-kerinandro isika de miala amin'ny aiay an'izao tontolo zao ary miditra ao amin'ny fitsaran'andriamanitra de tsy ny zany fa ny sabata izany nahoana ny sabata no mbola isy any amin'ny tany vaovao ary raha tsisy intsony ny fahoriana fa hitoetra akaiky ny seza fiandrianan'andriamanitra isika zay zany zavatra hitranga any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao tsaro fa ny sabata izay andro fitsaharana sy firaisana amin'andriamanitra de no fironona atao amin'ny tontolo tsy nisy ota izany raha vaovoaforona indray ny tany dia mbola ho andro fitsaharana sy firaisana amin'andriamanitra trany ny sabatatsika tsiraray dia ny fanandramana ny amin'ny iainana any am'izay mandrak'izay miaraka am' Jesosy any amin'ny tany vaovao a izany manondro an'andriamanitra ho pahary ny lanitra sy ny tany ka manavaka ny ten'andriamanitra amin'ny andriamanitra sandoka rehetra zany io sabata io izay rehetra mitandra ny andro fahafito dia mampiseho amin'izany fampivavaka amin'ny Jehova izy ireo noho izany ny sabata no famantarana ny fahatokin'ny olona amin'andriamanitra raha mbola misy koa ny mpanompo azy eto amboniny ety tany ety zava-dehibe araky ny tany lesitsika izany ny sabata voalohany indrindra zany natao ifandraisana amin'ny pahary andro manokana izay meny satria nambara teo zany fa sabatan'i Jehova ny andro fahafito izay isin'ny fifandraisana ary amerenina amin'ny laoniny ireo fitondratena tsy mendrika rehetra satria ny teny hoe ny fanamasinana io ihany koa zany dia aneonao ny fiankofana amin'ny pahary aneonao fa matoky azy ianao ary fotoana izay iankofana aminy ananina fifandraisana manokana amin'ny pahary noho izany tena zava-dehibe ny sabata ary io ihany koa zany de ho fitsaharana am'ireo zavatra fanaonao amin'ny asanao andavanandro fa tena natokana ifandraisana tanteraka amin'ny pahary fitsaharana tanteraka zany sady fitsaharana ara-batana no fitsarana arantsaina izay atsapana sy ankafizana ny fifandraisana amin'ny-pahary zava-dehibe ny sabata ary tombontsoa lehibe omenatsika zany ary ao anatin'io de miala am'rotorotom-piaina sy ny adim-piainana rehetra aoka samy hitanina sabata araky ny ambaran'ny soratra masina isika de ary isika hiditra eo amin'ny fanatanterana ny fanatitra ivavaka isika misaotranao zay Jesosy malalo
satria fitiavana ianao fantatrao ny rotorotom-piainana fantatrao ny ady saina sy ny ady mpiainana izay manjony olombelona rehetra ka miantso ianao amin'ny andro anankiray izay nantsony hoe sabata mba hanana fifandraisana aminao ampianaro zay mba aiainana zany sabata araka ny sitraponao fa tsy voareborebo nyty fiarahamonina sy fiainan'izao ity aoka mba ho azonay tsara ary ho fantatray ny fifandraisana avao mandritra ny sabata azavelanao voareborebo fitaky ty tontolo ity zay ka tsy hanananay fahatsapahana fifandraisana aminao faoka kosa iova ny fomba fisainanay ary le fifandraisana aminao dia anova tanteraka amin'ny fiainanay ka isy eo amin'ny fiainanay ny voninahitra dia aoka lahelo ny fanainao eno molavola mandrakarima amin'ny fisainanay hahafahanay tena manome voninahitra anao tononona sy ankatana amin'ny anaranao Jesosy Kristy mivavaka amen. Mianatra eo tongotrao